mahatonga ny laharaha zany mavitritra amin'ny fandraisana anjara amin'ny ezaka ngezabe dia ny danse 261 karakara ny association misasy dia voalohany indrindra aloha zany ny mpianatra eto amin'ny sekoly dia tezay mba hahay andray andraikitra izay fitiavana mandray andraikitra zay zany no anisan'ny apprécienay ny mpianatra andray anjara amin'izay zavatra rehetrarehetra azo ny faninanana ka ny danse 261 dia anisan'ny hetsika ngezabe anankiray azo lazaina fa fotoana zay narano mandray anjara tamin'izy io dia tsapanay mihitsy fa anisan'ny fomba mahomby andresena ny foforana sigara sy ny sotroana zavatra misy alcool sy zava-mahadomelona ka zay indrindra no mahatonga anay zany mampirisika sy manentana ny ankizy mandray anjara amin'io faninanana danse 261 io. Ny tanora moa araky ny mahatanora azy dia tia mitoto-rivotra ary zay no mampahomby amin'io fomba anankiray io entina miady amin'ny sigara sy zava-mahadomelona satria amin'ny alalan'ny dia izay ankafizin'ny tanora no entina manentana azy. Voalohany indrindra aloha ireo tanora mpianatra antony maraza mandray anjara, faharoa mitaka amin'ny namany ilay izy indrindrindrindra ho amin'ny ankizy izay mijery. Zay no mahatonga anay foana hoe rehefa tonga ny famaranana dia tsy maintsy betsabetsaka foana ny mpianatra ny tanina tonga hanotra satria tsy le resaka hoe supporteur fotsiny fa resaka mihitsy hoe andray amin'ilay hafatra izay tokony horaisina amin'ny rodi isan-karazany sy fanentanana isan-karazany amin'ny ady amin'ny foforana sigara sy zava-mahadomelona.